tongotra ankehitriny kositsika zany zany dia hiatrika ny matso amin'ireo mandeha amin'ny fiara isantsokajiny. Marina moa zany Jean Rambesson fa tao anatin'ny ireo vondrotafika voalohany izay naorina teto amin'ity Mahamasina ity dia nisy ny unité motorisée tao amin'ny Primeriam. Ankehitriny ary dia miditra ireo peloton monté. Peloton monté ka ny misantatry izany dia ireo fitaingina bisikileta avy amin'ny gendarmerie-pirenena. Marina izany izay Rambesson, bisikileta tsy mataho-dalana misy 20 reto mandray anjara ireto izay tariny gendarme principal hors classe Razafimanjata Alain Frédéric. Izy ireo moa dia manampy amin'ny asa famorana ny dahalo any ambanivohitra indrindra fa mitoerana saro-dalana tsy azon'ny fiarakodia amin'ny resaka tournée izany. Miavaka tokoa raha ny forosina reto mpitaingina bisikileta reto indrindra moa fa rehefa manao fanamiana tahaka izao ny avy amin'ny gendarmerie-pirenena. Izao indray dia fa miditra ny peloton monté na ireo mitaingy soavaly ka soavaly misy sivy no mandray anjara amin'ity matso lehibe ity izay tariny lieutenant André Mijoro mitondra mitaingina ny soavaly Bel Canto. Izy ireo dia ao amin'ny saolafy maroloha eny Fort du Sene no misy azy ireo na ao amin'ny escadron mixte izay mikarakara an'ireto soavaly reto ary marina moa fa misy soavaly miasa any amin'ny faritsy mandoto izay efa manampy amin'ny fanenjena ireo dahalo amin'ny toerana saro-dalana satria fantatsika tokoa ny tanjaka ny soavaly. Raha ny tantaran'ireo soavaly reto moa dia fa ato amin'ny androny français zany ny nanana soavaly ny gendarmerie-pirenena saingy nisany no ny hena no ny antony maro samihafa ankehitriny. Na izany na tsy izany dia mendrika dera manokana ireo mpitaingina soavaly, ireo soavaly ihany koa satria mitana toerana manokana eo anivon'ny filohandahy ny gendarmerie-pirenena manokana. Iroso amin'ireo fiara mifono vy amin'izay isika mon colonel. Zao isika zany dia iroso amin'ireo matso amin'ny troupe motorisée izay tarihan'ny colonel Rivo avy eo amin'ny corps de protection civile ny colonel Rakotosalama Rivo Zefania izay arahan'ny fanevan'ny corps de protection civile mandeha fiara tsy mataho-dalana. Marina fa ity vondrona ity dia vondrona izay manampy betsaka tokoa ny vahoaka malagasy nohony ireo vokatra ny loza voajanahary. Ny rivotozy izany, ny cyclone, ny dépression tropicale, ny tempête sy ny sisa samy iasa nyity adetafika tarihy ny colonel Rivo vao niresahana teo ity izay. Tsy tidiny koa ny hélicoptère sy ny enina bakabaka satria misy lina ny sidina amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao moa zany mandritra ny fandalovan'ny hélicoptère eny amin'ny abakabaky Mahamasina moa amin'izao fotoana izao dia mandalo eto anolohan'ny tribune centrale ihany koa ireo mpitaingina moto avy ao amin'ny présidence ny république. Marina fa ireto moto moa zany ireo moto izay manome voninahitra ny filoham-pirenena amin'ny dia ataony. Dia mitoy ihany ny matso izay andraisan'ireo mpitaingina moto anjara ka eto indray dia fantatsika amin'ilay hoe be moto na motard de la gendarmerie nationale ireto tonga ireto izay tariny gendarme principal de première classe Randriamaleo Hernaina, commandant brigade de sécurité routière Anarivon'ny Mambo. Ireto moto mandray anjara ireto amin'izao fotoana izao dia misa 5 ary marina fa dia nahazo moto vaovao maromaro ny gendarmerie zany manampy an'ireto izay hitantsika aseho amin'ity fankalazana ny 50 taona ny fitsingerenan'ny fahaleovan-tena ity. Marina ihany koa fa misa
20 ny brigade de sécurité routière eto Madagasikara, misy eto Antananarivo, Ambatolampy, Antsirabe, Arivomamo, Fianaratsoa, Iosy, Toliara, Moramanga, Brickaville, Tomasina, Maivatanana, Mahajanga. Ka izy ireo dia natao hiaro ny olona amin'ny fifamoivoizana, ampihenana ny mety horosa ary miantoka ny fandriampahalemana amin'ireny lalam-pirenena ihany koa. Ankoatr'izany moa dia efa fantatsika fa misy ny fanomezam-boninahitana, parady sy ny fiarovana ny filoham-pirenena sy ireo vahiny manakava ireto ary le moto vaovao izay aseho vahoaka ary mankalaza nyty fankalazana ny fahadimampolo taona ity amin'izao fotoana izao ho an'ny gendarmerie am-pirenena. Marina ihany koa fa ireo mpitaingina moto ireo dia manana ny toeram-pianarana manokana eny Fortigenina ihany ary misy andiany faharoa amin'ny BSM motara izay manao fifananao amin'izao fotoana izao. Asiana tsindrim-pilobalokana izay fahazahoan'ny gendarmerie pirenena fitaovana vaovao izay amin'ny alalan'ny reto moto izay torona fa miorijarija tokoa na ny fahitana ireo zandary mitaingina azy na ny fahitana ny moto amin'ny zatsy lokony manga sy ny jiro mena izay heverina fa mahasitsona ny maso na andro na alina toy ny fotoana iasan'ny zandary hatrany satria ireto foloalandary reto moa dia tonga amin'ilay fotoana hoe tonga amin'ilay fitirena hoe atsoina andro dia andro, atsoina alina dia alina. Vokatry ny fiaraha-miasa sécurité routière MADA 005 zany no nampisy ny projet de sécurité routière ho anivon'ny gendarmerie-pirenena. Marina moa fa ny lehiben'izany projet de sécurité routière zany amin'izao fotoana izao dia ny chef d'escadron André Antody Benoît. Efa misy mitaingina fiaranay reto mon colonel. Ankehitriny re dia mandalo eto alohantsika ireo fiara vaovao izay azon'ny folo alina malagasy nanaovan'ny fahefana avy ny tetezamita ezaka manokana amin'ny fanomezana amin'ny fampitaovana ny folo alina malagasy mba hanatanterahana ireo adidy maro samihafa izay andreketan'izy ireo. Ity fiara tsy mataho-dalana, fiara izay natao entina mitana iraka miaramila ity moa zany dia fiara mitondra ny marika bao, fiara izay vita avy any amin'ny républicainy vahoakany Chine izy reto fiara raitra dia raitra tokoa satria raha na ny endrikendriny na ny bikany sy ny tanjany dia mitovitovy amin'ireny fahitantsika fahitalavitra reny Hammer vita avy any États-Unis ireny. Manana ny hoaviny tokoa zany ny famerenana fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra ny firenena malagasy. Enina ambin'ny folo moa zany no fiara azon'ny folo alin-daty tamin'ity ndraiky toraky ity ary mbola nampanantena moa ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita fa mbola misy ny hoavy zany hoe enina ny tafika malagasy ary enina amin'ny gendarmerie-pirenena. Valo ny gendarmerie-pirenena. Eto indray dia fa mandalo manoloana ny tribune ny avy ao amin'ny erifontsitaitra ny gendarmerie-pirenena na force d'intervention de la gendarmerie nationale ery Fortigenina izay manana ny tarigetra tanindrazana sy lalàna. Marina moa fa ny commandeny FIGN dia ny général de brigade Zafera Viano Christian saingy ny mitarika ny ty matso lehibe ty amin'izao fotoana izao dia ny colonel Masindra Di e Masindra izay nandeha an'ilay jipa teo aloha teo. Ny FIGN moa dia diso fantatra tokoa tsy hoe manapaka anao tsekory fa amin'izao ora iresantsika izao no mandalo ro fiaramanidiny Bataka misidina any Mahamasina. Mandalo tokoa ny fiaramanidina ny Bataka na mitafika anabakabaka eny Arivomamo izay tariny colonel Ramaster. Izy io dia fiaramanidina misy joker 300 anankiroa ary tetrasy anankiray ary ny miaraka amin'ny hélicoptère ihany koa dia colonel Ramaster no mitarika ny atao hoe défilé aérien androany.
colonel Pasteur mitarika ny défilé aérien androany marina zany ny colonel Dewa Ramji zay ireo miraondraona izay raha teo ireo mandalo any ambony fa eo ihany koa mandeha de reconnaissance de détection des mines izay no ao amin'ny GAP no misy azy na groupe aéroporté blindé fortifié ihany koa ny lieutenant colonel Randriarina Ivrissar zay commandant GAP moa no mitarika izany manaraka azy ao ny escadron